Ry afaka malala rehetra amin'ny tompo, alahadin'ny sampana lehilahy kristianina. Manerana ny sahan'ny FJKM ity alahady ity. Miompo amampana amin'izy ireo isika, ary mivavaka ho an'ny sampana izany, ahery amin'ny teny sy ny asa. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Salamo fahaenina amby enimpolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ny fideranan'Andriamanitra. Faharombonantsika izany. Andininy voalohany vakin'ny mpitarika, ny andininy faharoa isika tahaka izany hatrany, ary ny andininy fahafito dia iombonantsika rehetra. Ny salamo fahaenina amby enimpolo, andininy fito voalohany, ny faharombonana ny famakiana azy, ka ny mpitarika ny mamaky voalohany, dia manaraka isika mpiara-mivavaka rehetra. Deran'ny tomposika amin'ny alalan'ny salamo manao hoe mioby ho an'Andriamanitra ary tany rehetra. Lazao amin'Andriamanitra hoe indre mahatahotra ny asanao, ny fahalehibiazanao, ny herinao, no kiza ny fahavalonao anao. Avika jereo ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Manjaka mandrakizay amin'ny herin'izy, ary ny maso mandinika ny firenena samihafa, aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Amen. Vavaka isika. Reto izay mankalaza anao, manome voninahitra anao, Andriamanitra rainay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay fa matoa izay mahery, toy izay afaka miasa sy mivavaka toy izao, dia notafianao tamin'ny herin'ny fanahinao izay. Misaotra anao izay. Ny amin'izao alahadin'ny lehilahy kristianina manerana ny sahan'ny FJKM izao, fa misy lehilahy maro izay mijoro vavolombelon'i Kristy eto amin'ny firenenay, hatrany velan'ny firenenay, ato anatin'ity FJKM ity. Misaotra anao ny isam-pianakaviana Tompo, no zato fitahiana mahatretrika ny tondranao ny fiainanay. Tena miondrika mijery anay tokoa ianao. Mihaza rehetra
ilainay eto amin'izao fiainana izao ianao ary manome fanantenana ny amin'ny farany. Saotra sy midera ary manome voninahitra anao zay, raiso ny fiderana tolotray Andriamanitro. Mpianaro izay anetry tena mandrakariva eo anatrehanao ary ao amin'ny fanetretenanay no hanandratanao anay zanaka ao tokoa. Hatreo izao fanompona masina izao izay ombonanay amin'ny FJKM manontolo, ary aoka ny fananao masina hambomba izay rehetra manana anjara fanompona ka ahita ny tavanao ny olona rehefa miteny reny mpanomponao reny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahanay an'izany. Iraina ny voninahitro Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana, voaina ny varavarana, feon'ny zava-maneno afaka miditra ny mbola ny ivelan'ny trano. Miroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao tarihan'ny mpitendry ny hira voalahatra dia tagnan'ireo hivavaka sy hamaky teny. Amaky sy hain'ny tenin'ny soratra masina tsika. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny mpitsara. Tsara toko faha 7, andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Tsara toko faha 7, ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Izana ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona. Filazantsaran'ny Jaona toko faha 7, andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Filazantsaran'ny Jaona toko fahadimy faha 7, andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Ary faranana ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faha 8, andininy faha 9 ka hatramin'ny fahadimy 30. Asan'ny apôstôly toko faha 8, andininy faha 9 ka hatramin'ny fahadimy 30. Izany dia hivavaka sika hangataka amin'ny fanahy masina, hivavaka sika. Dia midera sy mankalaza ary misaotra anao mandrakariva zay ry Andriamanitra rainay eo. Satria dia mbola nomenao izao ampahampotoana izao indray. Ampahampotoana ahafahanay miaino ny teninao, mandre ny hafatrao avy amin'ny reto mpanomponao, ary dia mino tokoa izay fahainao no miteny mandrakariva aminay amin'izany. Mangataka ny fanahinao masina ary izay rotsaka aminay tsirairay avy, ary dia mangataka aminao koa izay ny ampanginana ny tabataba n'izao tontolo izao. Tompo, kafo ny fonay sy ny sainay, aizanay mahatakatra izay tia ny teninao olazainy. Ao ireo mpanomponao izay hamaky ny teny, taio izy ireo, mba hamaky izany teny izany tsy misy diso, ary
Da io koa ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao fa ny tena sitraka tokoa ny sitraponao tokoa ny no voalazany amin'izany ary dia ny fanahinao masina no angatanay hitaridalana azy re mandrakariva eo izay miaino izany teninao izany dia ianao no ameanay fomatsy ahy ka hitadidy izay hafatra rehetra tiany ny teninao ambara izay ary dia mba hamotoko any anatinay tsirairay avy any izany teninao izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no metrahana ivavaka izany misaotra ray eo. Amen. Anaran'i Jesosy dia nidiny Samsona sy ny rainy aman-dreniny nakany Timna ary noho ny tonga tao amin'ny tany mboaloboka tany Timna izy indro nisy leona tanora ny herina taminy dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ary ilay leona tanora dia samatsamahany ohatran'ny fanasamaka zanak'osy nefa na inona teny an-tanany ary tsy nambarany tany rainy aman-dreniny tamin'ireny fa nataony dia nidiny izy ka niresaka tamin'ny ravehivavy ary nahafinaritra ny Samsona izy ary rehefa afaka kelikely dia niverina apakatra azy Samsona ka nifatin'ilay liona ary indro nisy reny tantely reny tantely tao amin'ilay fatin'ny ary nalain'ny Samsona izany ka nentiny teny an-tanany dia nihinana teny am-pandehanana ary nakany amin'ny ray aman-dreniny dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady efa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ilay lio nangalany amin'ny anaran'i Jesosy raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa ao eo aminareo mandrakizay dia mifanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia hevitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapa-Kandasy mpanjaka vaviny Etiopiana sady mpitahiry ny harena rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Enody izy ka nipetraka teo amin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia-paminany. Dia hoy mifanahy tamin'ny Filipo, andeha manatonaka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia-paminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va izay vakianao? Fa hoy izy, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao ny teny soratra masina no vakiany. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fientretena no nanaovana azy ho resy lahatra, ary izy no halazany amin'ny arabelona taminy, fa ny ainy no esorina tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe masina ianao, iza moa no halazany mpaminany amin'izany? Ny tena mivasa olo-kafa? Ary Filipo nilobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitorany Jesosy taminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen.
andesika hitsangana tenany afatr'Andriamanitra avy amin'izany perikupa izany ny hira voalahatra. Rahabainana ianareo lehilahy kristianina hito amin'ny fitandrimana ary ho ampitombonao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanan-dompo. Arahabaina isika mpiara-mivavaka rehetra ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Ny mpitsara 2020 ry havana malala ho tenin'Andriamanitra homena antsika amin'ity marain'ity ary tenin'Andriamanitra izay ampaherezan'ny tombo antsika 2020 andininy fahenina ao amin'ny mpitsara manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ary ilay liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanasamaka zanakosy, nefa tsy nisy na inona teny an-tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainy tamin'ny reniny izay efa nataony. Ny lehilahy manana ny fanahy masina, izany no horesahana amintsika amin'ity marain'ity. Lehilahy izay afina amin'ny herin'ny fanahy masina. Raha mamaky ny bokin'ny mpitsara ianao tao anatin'ny vanim-potoana tena sarotra no nisy ny Israelita. Azo lazany hoe vanim-potoana tena maizina eo amin'ny fiainan'izy ireo zany. Azo ampitahina amin'ny toe-javatra nitranga ty amin'ny testamenta vaovao zany ao amin'ny filazantsara fa tamin'ny andron'i Jesosy tompontsika dia zanatany Romanina Jiosy. Fa tamin'izao lazain'ny boky mpitsara zao kosa dia ny Filistina no nanapaka ny Israely. Zany hoe zanatany Filistina, zanatany ny Filistina ny Jiosy. Izy no nanapaka azy, izy no nandidy azy, izy no nandoavana ny hetra, izy no nandray fahadiseranana teo amin'ny Israely. Ka vanim-potoana tena maizina zany. Tsy afaka nanao ninina ny Jiosy. Na dia ny vary eny an-tsaha aza tsy azo nodinjaina ho an'ny tena. Rehefa masaka ny vary teny an-tsaha dia nodinjain'ny Filistina zany. Dia entiny nakany aminy. Ao anatin'izany no teraka ny tovolahy anankiray, antsoina hoe Samsona. Andriamanitra ry havana. Ao amin'ny soratra masina dia manome ny anaran'ireo mpanompon'Andriamanitra maro ary misy dikany ny anaran'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny.
fa tsy atotofoana akory. Ny anaran'ity lehilahy ity dia nantsona hoe Samsona. Ny anarany dia milaza zavatra, milaza ny fifandraisany amin'Andriamanitra, milaza ny fihavanany amin'izany Andriamanitra zany, ary milaza ihany koa ny iraka mpanaovin'Andriamanitra azy. Fa tao anatin'ny maizina dia teraka Samsona. Dikany teny hoe Samsona dia hoe masoandro miposaka, soleil levant, na hoe atsinanina, hoe avy any atsinanina. Zay ny dikany teny hoe Samsona. Ka toy ny fahazavana ny posaka teo amin'ny Israely, Samsona, ary fanoan'Andriamanitra sy fomban'Andriamanitra zany. Amin'ny vanim-potoana maizina dia maniraka fahazavana, manome hahazavana ny olon'ny Andriamanitra. Tsy fomban'Andriamanitra ary hitantsika fa raha mamaky ny perikopa tamin'ny herina isika, tsy mba dia fomban'Andriamanitra loatra ny mamela ny zao tontolo zao, ny zavatra rehetra anjakan'ny aizina, anjakan'ny maizina, fa tonga ny fotoana anankiray dia asain'Andriamanitra misy ny mazava, misy ny mazava hoy izy rehefa ela no mipetrahana tao anatin'ny aizina tao ny zavaboary. Mbola tsy nisy tamin'izany fotoana izany. Toy izany koa no nataony ho an'ny Israely, avana malala. Mena ny Samsona, ary Samsona dia nilatsahany fanahy masin'Andriamanitra. Latsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ary ilay liona tanora. Zay voalohany aloha, ny olona ilatsahany fanahy masina dia ilay olona zay efa nomanin'Andriamanitra ho amin'izany. Atao amin'ny testamenta taloha dia matetika olona efa nomanin'Andriamanitra. Ary olona zay manana anarana, mampiseho zany fanomanan'Andriamanitra zany. Laza kory aho hoe ho tokony hosoloana ny anarantsika, nadika ny anarantsika io. Fa milaza hoe Andriamanitra ry havana dia milaza zavatra eo amin'ny anarana. Ka i Jesoa raha teraka dia izy hoe atao ve Jesoa ny anarany, Jehovah ny mpamonjy ny dikany. Samsona dia masoandro miposaka ny dikany. Ity lehilahy ity ny masoandro miposaka eo amin'ny Israely. Saingy izao. Tsy afaka mitondra na inona izany lehilahy zany, na dia zany aza ny anarany. Tsy afaka manao na inona raha tsy milatsaka aminy ny fanahy masina, raha tsy mandray ny fanahy masina izy. Anatin'ny herinandro fanahy masina tsika izao. Tena ambaran'ny soratra masina zany. Efa mahita tetosika ny tantaran'ny Samsona, dia inona zavatra tena hita ao amin'ny tantaran'ny Samsona? Ao Andriamanitra zay mitondra ny fiainany, fa ao koa ny fahalemena amin'ny mahalela azy. Fahalemena hita eo. Na dia tsy fanao teo amin'ny Israely aza ny hoe mandeha makavady any amin'ny jentilisa, zay tsy mifora ny filazan-jareo azy. Dia lasa ihany ny Samsona nanakany satria nahafinaritra azy ilay vehivavy hitany tany Timna, ary dia nentiny tany ny ray aman-dreniny. Mahamenatra angeny milaza hoe rehefa tsy mivavaka ny olona dia tratra ny fahalemena, ary ny fahalementsika lehilahy hono dia ny vehivavy. Hoe hono angamba izany fa tena marina. Hoe vehivavy tsy le hoe manao sipa ihany, fa fahalementsika koa dia rehefa miteny ny vehivavy hoe zao no atao, dia tsy arak'izay izy ary dia milasa ihany tsika mandeha any. Izany hono ny fahalemen'ny lehilahy. Ary Samsona dia tak'izany, na dia soleil levant ary ny anarany, masoandro miposaka aza no anarany, dia na nahira-tsaina azy ny nahita vehivavy anankiray nahafinaritra azy tany Timna. Retiny nakany ihany ny ray aman-dreniny, na dia nandaza ny ray aman-dreniny. Ka tsy mety ho tonga tena fahazavana ny olona anankiray raha tsy mandray ny fanahy masina. Jesosy no miteny hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, dia aorinona ny fandraisana ny fanahy masina. Siny izany fahazavana zany. Lehilahy mandray ny fanahy masina na nilatsahan'ny fanahy masina, manahoana moa zany? Moa ny teny hoe ary dia latsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova. Teolojia ny fanahy masina
ao amin'ny testamenta taloha zay vakitsika ankehitriny, fanahy masina dia mbola niasa tety ivelan'ny olona, ka io ny teny hoe ny latsahany io, efiteny amin'izy io zany ny tena dika teny hebreo dia hoe notafina ny fanahy masina izy. Sala amin'ireny fitafiana anaovan'ny lehilahy reny, sala amin'ny fitafiana, sala amin'ny akanjo, zavatra notafiana, mety miala ihany zany io ny fa tafina ny fanahy masina izy, fa anana hery. Notafina ny fanahy masina izy hoendrika ety ivelany azahoany manao zavatra zay hitany mason'ny hafa. Anteny hoe ny fanahin'i Jehova ny latsaka tamin'ny Samsona dia hoe notafina tamin'ny fanahin'i Jehova i Samsona, ary dia tonga olona miavaka. Zany natao hoe masina, dika ny teny hoe masina atao hoe miavaka. Tsy misy olona mety hiavaka, tsy misy olona tena mety ho tonga fahazavana, tsy misy olona tena tonga ho lehilahy mahery eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy ao zay fanafina ny fanahy masina zay. Ary zay no nahatonga ny tompo nanafatra rehefa niakatra any an-danitra izy hoe aza mialaala, aza mihetsiketsika eto Jerosalema aloha nareo, mandra-panafy ianareo ny hery avy any ambony. Mahazo mihetsika eo, tsy mahazo manao nininona raha tsy ao ny fanahy masina zay mampahery. Raha tsy tafina n'izany herin'ny fanahy masina zany, manaonao foana ny olona zay tsy mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina, ary mety ho resy mora foana. E nalatsaka tamin'ny Samsona, no tafina tamin'ny Samsona izany fanahy masina zany. Fiavana malala, zany no tena mba iritsika ange amin'itony fisiny hoe SLK itony hoe isy lehilahy tena mitafy ny fanahy masina, lehilahy masina eo anatrehan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, mitafy ny fahamasinan'Andriamanitra, mitafy ny hery sy ny fahasoavan'Andriamanitra, manana apparence, zavatra azo jereny ety ivelany, tafy an'izany fahamasinana zany, mainka mofany ao anatiny. Tahaka izany ho tian'Andriamanitra ho azo. Ka i Samsona rehefa nitafy zany fanahy masina zany dia izao ny zavatra nitranga. Ary nisy liona tanora ho samatsabahany ohatra ny fanasamaka zanak'osy, efa tsy nisy na inona teny an-tanany. Inona dika zany? Dika zany dia izao, nomeny ny fanahy masina hery. Ny lehilahy zay mandray ny fanahy masina dia lehilahy mahery. Lehilahy mahery. Afaka mandresy zay mahery noho izy. Dika ny teny hoe liona. Teny hebreo hoe aya. Zany dika ny teny hoe liona, aya. Dika ny teny hoe aya io dia hoe violence. Zany dikany. Herisetra. Ka ny lehilahy zay manana ny fanahy masina dia mandresy ny herisetra, manapotika, mandrava izany herisetra zany. Efa tsy manana ny fanahy masina ny lehilahy dia maherisetra. Lehilahy raha mbola mamono vady sy mamono zanaka dia tsy anytany io fanahy masina fa so tsy eo aminao. Ary zany indray mampiferinaina ny fianan-kankonana amintsika lehilahy. Efa mamona, indray misy mahatezitezitra ny ampiasana any na sahala amin'izany dia maherisetra amin'ny ao an-trano, manao herisetra. Izao rehefa mandray ny fanahy masina ny olona, folaka izany, manjary olona malemy fanahy, tahaka ny Mosesy, ny lehilahy. Kanefa ihany koa olona afaka miaro ny fianakaviany, afaka miaro ny fireneny, afaka miaro ny fiangonana misy azy amin'ny herisetra. Amin'izay mety ho maherisetra amin'ny fahavalo, izy moa no maherisetra, ilay lazain'ny soratra masina hoe mierona tahaka ny liona. Mitovy amin'ny liona no ampitahan'ny soratra masina ny devoly ary amin'ny bokin'ny Petera ary. Ka izany liona devoly zany dia ain'ny lehilahy no fehany zany rehefa mandray ny fanahy masina izy. Ary zany no toetra mahafinaritra zay omen'Andriamanitra antsika. Zany no hery omen'Andriamanitra ny lehilahy. Ary zay no nahatonga ny Gideona nge rehefa hiatrikady tamin'ny Amalekita, hiatrikady tamin'ny fahavalo, dia nantsoan'Andriamanitra ary nomeny ny fanahiny izy hoe mandehana amin'izao herinao zao, ry lehilahy mahery. Tsy afaka ny ho mahery ny olona, tsy mety ho mahery ny olona anankiray raha tsy manana ny fanahin'Andriamanitra. Fa i fanahin'Andriamanitra io no mahatonga antsika tsy olona osa, araka ny teniny lazainy Paoly apôstôly ao amin'ny bokyny
Motia zana nosoratana ho an'ny Timoty zanany, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy ositsika fa fanahy mahery. Izay mahatonga antsika le miteny hoe mahery aho. Tsy hoe mahery fotsiny ianao, tsy mahery amin'izao ny olona. Na atao hoe mahery ary ny anaranao, tsy afaka ny ahery ianao. Na atao hoe mafy aza ny anaranao, azo atao tsara rehefa teraka ny vehivavy, rehefa teraka ny mpivady, dia mety azony atao tsara many hoe mafy be ny anarany zanany. Tsy mahamafy be azy akory zany. Asa mafy be izy raha tena atao hoe mafy be ny anarany. Tsy mahamafy be azy zany. Fa ny mampahery ny olona dia zao ny fanahan'Andriamanitra ihany no mampahery ny olona, ary fanahan'ny fahamarinana io araka ny lazainy ny perikopy antsika androany ao amin'ny Jaona 2:20 ao, zay omena ho antsika mandrakizay ampitoerina ao anatintsika mihitsy, ny tonga enerzia, tonga hery ao anatintsika ny fanahy masina. Eto amin'ny testamenta taloha izy mbola mandalo ety ivelany, atafy ety ivelany, fa amin'ny testamenta vaovao izy hoe ary toetra ao anatinareo izy. Zany hoe tena ao anatintsika io fanahy masina io, ary fanahy masina ao anatintsika io dia manova ny fiainantsika io, manova ny fiainantsika io, ho tonga olo mahery amin'ny teny sy ny asa isika, tonga mahery amin'ny fitoriana filazantsaritsika, tahaka an'izay nitranga tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2, fa mpianatra osaosa matahotahotra, mpianatra misitrika any anaty efitrano any, mpianatra manana complexe matahotra dia sitrika tany. Fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina no zaraina tamin'izy rehetra, dia nahery izy ireo ka niparitaka teny amin'ny arabe, nandeha teny nilaza ny amin'ny Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay mpamonjy mahery amin'ny teny sy ny asa. Dia mba irina ho tahaka izany ny lehilahy kristianina ihany hoe efa tafiditra ato anatin'ny SLK, fa ny lehilahy rehetra ao amin'ny fiangonana, ao mahery amin'ny fiarovana ny firenena, mahery amin'ny fiarovana ny fiangonana, mahery amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Hoy Paoly hoe, Paoly apôstôly no miteny azy, tiako ny lehilahy ozy izy raha hivavaka eny tontolo eny. Hoe tiako ny lehilahy raha tena mpivavaka, naiza toerana misy azy dia ho mpivavaka ny lehilahy. Mampalahelo any ngiry indray riavana malala rehefa tsy mivavaka ny olona, mampalahelo. Misy olon lehibe izao ngiry indray lehilahy lehibe izao, fa olona efa 70 taona mihoatra an'izany aza, taoko ao anaty mety fa eny somary mandratra sofina kely le azako azy. Enao mieritreritra hoe tena ray aman-dreny ty olona ity. Fa lehilahy lehibe izao kanefa dia tsy lamboto. Reny lehilahy lehibe, fa lehilahy lehibe dia mbola atao fatorana sy noatra izao. Nahita lehilahy lehibe zay amany efa any amin'ny 5-7 taona any izy, atao noatra izao volony. Ava be volony dia atao noatra izao. Asiany le matoram-bolo kely reny, dia sahala amin'ny ankizivavy kely reny. Noatra izao volony. Kavinila dia milatsaka ohatr'izao le kavina amin'ny kiravoravo be reny mihitsy. Nefa dia lehilahy mitondra automobile maninona, olona sahala mana maizy azy. Vaga fotsiny io. Maninona rangaha ty? Ahoana moa fa tsy hifampitsarana iny. Fa hoe sarotra no tonga lehilahy mahery mpanompon'Andriamanitra raha tsy ao ny fanahan'Andriamanitra, raha tsy mitafy an'izany fanahan'Andriamanitra zany. Zay ny voalohany. Nafinaritra nataon'ny Samsona, fa resiny ny liony, tsy nanana ninninona izy teny an-tanana. Ny herin'iza zany no nandehanany teo? Ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny fanahy masina. Ka ina ny lehilahy rehetra andeha amin'ny herin'ny fanahy masina, tsy andeha amin'ny herin'ny tena tsikisika. Rehefa antsika lehilahy zay mihitsy ny mahavoantsika, ary rehefa mamimamy izy ndraindray ny tena milaza an'iny, fa mamimamy rehefa dia mahery aho. Taloha moa tamin'ny andro taloha nareo efa olona lehibehibe malala zany, ary zay natadidy an'izany. Hoe kabla be aho, zay moa le filazana taloha. Hoe kabla. Hoe batao le vato be na le vatao le vy be, satria mahery ianao. Rehefa ndraindray ny olona rehefa tsy misotro ninninona, forotra. Olona na dia ny kisikely oatra ninona ary mampatahotra azy. Ka tsy maintsy mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina. Zay voalohany. Ny faharoa dia izao. Zavatra mahafinaritra ary toetra nomen'ny fanahy masina ny Samsona dia izao. Na misy azy zany hery sy fahasoavana nomen'Andriamanitra zany, dia hoy izy hoe ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny zay efa nataony. Dia io raha antsoin'ny vazaha hoe discrétion. Ary toetra voajanahary eo amin'ny lehilahy io indraindray. Io lehilahy sahala amin'ny vehivavy. Izao no lazain'ny psikôlôgy anankiray. Raha misy ozy izy afatra tiana ampitaina, dia lazao amin'ny vehivavy zany. Nareo vehivavy asa na mara zany. Dia tsy tiana ampitaina asa fa henon'ny vehivavy dia efa tafita foana izay.
Ary raha misy tianao afenina, azao amin'ny lehilahy zany. Na dia nafaranao zao ary izy, mba rehefa mandehany ianao mba lazao ny ankizy hoe zao ny mba ampitondray an'izao ny neny na ampitondray an'izao ny neny to. Verina vany ary izy le nentinao, adiniko. Zay, inona? Ary ny lehilahy koa rehefa tsy teny zay izy, zay. Mahafinaritra amintsika lehilahy zay, kanefa zao. Raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra tsika, dia tonga mirehare. Zany matsy ny dikany tily hoe Samsona rehefa nandray ny fanahy masina, fanan'Andriamanitra, nanasamatsamaka ny liona tahaka ny samatsamaka zanak'osy. Tsara. Aza eritreritra mandinika rehefa herinandro zay nandika ty foana. Dia mieritreritra tena indray ho asala mitoetra ny lehilahy any le hoe mangina. Fa ny lehilahy koa rehefa mahavita zavatra dia teseho foana. Mahavita zavatra. Nanao zavatra anankiray ny lehilahy dia ty zany nanao an'ity. Vitako ty, hitanareo fa mahery aho. Toetra ny lehilahy kristianina zany. Fa ny lehilahy kristianina dia discret. Sala amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, rehefa nahavita zavatra, nanasitrana ny marary dia zao foana ny afany. Ahoana ny afatra Jesosy? Aza milazalaza manolona. Lazalaza manolona. Ele hoe discrétion ilainy zay. Sa tsy miteny hoe aza toriana filazantsara, fa miteny hoe tsy mireharea ny mpanompon'Andriamanitra. Dia manetry tena izy soratra masina no? Ary izay manandra-tena, aoko tsika hitovy amin'ny Jaona mpanao batista tsika lehilahy rehetra eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa misy teny malaza nataony Jaona ary haitsika rehetra hoe zaho izy tsy maintsy ena. Fa izy tsy maintsy ny tena lehilahy kristianina, ny tena mpanompon'Andriamanitra, na dia mahery aza, na dia omen'Andriamanitra hery sy fahasoavana aza, dia izao mampitombo ny anarana sy ny voninahitr'Andriamanitra, fa mampiena ny anarany tena. Fa ny olona tahaka izany no asandrar'Andriamanitra. Ahereza ry lehilahy mahery, mandehana amin'izao herinao izao, fa mombanao ny tompo dia mivavaka manokana ho anareo lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana. Fa ho lehilahy mahery ianareo, fa mbola be dia be ny lehilahy mahery mbola tokony ho antsoina any. Saka nytanao daholo ny tanan'izay lehilahy rehetra atao anaty fiangonana, ankoatra ny lehilahy kristianina, SLK. Saka daholo ny tanan'ny lehilahy rehetra, ohatra. Dodika kely anao président riana re. Rehefa reo rehetra reo mbola tokony ho tafiana daholo ry zalahy reo. Tafiana amin'ilay tsara zany a. Ho ratovon'ireo mba ho tonga lehilahy mahery. Fa mahery izy atao am-piangonana, fa mila manana an' Jesosy Kristy koa sika, manana sampantsika misy atsika, ary mijoro vavolombelon'ny tompo amin'ny hery nomen'Andriamanitra atsika, ary amin'ny fanetretena, fa izany no lehilahy kristianina. Nahatra ho an'Andriamanitra. Amen. Vavaka sika. Tsy misy olona sy nofo afaka mirehireo anatrehanao tompo, fa ianao no mahery. Ary izay tafianao amin'ny fanahinao, manana zany hery mahagaga avy aminao zany. Otranao zahay mpanomponao, reto ny lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana, efa notafianao hery sy fahasoavana, afaka mijoro eto anatrehanao, atrehan'ny mpiarabelona aminy, ary dia ampaherezo amin'ny fanahinao reo. Lehilahy mahery amin'ny teny sy ny asa eto amin'ity fitandremana misy anay ity, mbola maro be ny lehilahy any ivelan'izao fiangonana izao. Maro be ny diso finoana, maro be ny tsy miraharaha akory an'Andriamanitra satria mihevitra ny tena no mahery, satria mahazo vola, satria manambady manjanaka mahafinaritra, satria mahazo izay irin'ny fony. Kanefa banga fiainan'ireny olon'ireny. Raha tsy eo ianao, tsy manantena ninninona ankoatr'izao fiainan'izao izy. Afaka aminao izay ampaherezo reto havana ireto a, mba hitaona azy ireny koa. Tonga lehilahy an'Andriamanitra. Vavaka izay rehetra, tsy ho an'izy ireo ihany fa ho an'ny sampana rehetra sy ny fikambanana eto amin'ny fiangonana. Ho tonga olo mahery mitafy ny herin'ny fanahy masina. Tsy olona manaonao foana na miteniteny foana, na mandeha amin'ny herin'ny tena, na mitehitra amin'ny herin'ny vola,
fametehitra amin'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra amin'ny fiainana. Reto koa ny vahoakanao, Tompo, efa notafianao tamin'ny herin'ny fanahy masina, zay matotongeto. Matoa zay voataony eto an-tranonao, ny herinao mahagaga no tomanao anay, ka nasaina ny teny takan'ny mpaminany fa notominao zay ka voataona, ary nosamborinao zay ka resinao. Tena resinao ny fonay, babonao ny fonay Jesosy malalana io. Reto zay tsy manao plivava, ny vavakay, nantoro teninay, fa tena amin'ny fonay lalina tokoa, no anekenay fa ianao ny mpamonjy zao tontolo zao. Ampianaro zay, anaradianao amin'ny herin'ny fanahy masina fa tsy amin'ny herin'ny tenanay. Afio amin'ny hery sy ny fahasoavanao ny isam-pianakaviana, ny isan'olona, fa anana fifaliana, anana toetra tsara, toetra mahafinaritra ary tsy atahotra ny fahavalo. Fa na dia misy aza fahavalo ny fivavahana kristianina, misy aza fahavalo ny finoana Jesosy Kristy, dia tsy haharesy anay na ovinanao vinireny satria momba anay Andriamanitra. Vavaka aminao zay, ho an'ny vahoakanao rehetra tonga eto amin'ity toerana masina ity androany. Tompo, raha mivavaka aminao izy ireo, mangata-javatra aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia mba havalio ny vavaka Tompo, fa hanao zany zay ankehitriny. Matokisay, fampamaly vavaka ianao. Entinay mbavaka avokoa ny asa rehetra miandry anay eto amin'ny fiangonana sy ny manahirana. Ary tsy miafina aminao fa misy koa ny sarotra. Ianao no ampahery anay mba tanteraka izany. Vela andeha amin'ny herin'ny tenanay zay, ny fiangonanao, aza vela anisany vola eo am-pelantananay zay, fa ampianaro zay anisany andronay. Azahoanay fo endry. Tompo, fa io ny asa rehetra miandry isam-pianakaviana, fikasana rehetra isam-pianakaviana isam-batan'olona, aza lahatra ho anisan'ny olo-mantra ny olonao, fataova ho anisan'ny mpanefoefo, fa anakozaraina amin'ny manana. Tompo, ampianaro zay anetry tena, takan'ny Samson, ampianaro zay ay mandresy ny fahavalo, atanam-polo kanefa manana an'Andriamanitra. Ataovy matoky zay eo amin'ny asanao. Fiainanay dia ataovy fiainana miankina amin'Andriamanitra, ka zay mba iriny ny fonay, ka irina eo anatrehanao Andriamanitra, ianao hanome zany anay. Raha misy marary, misy tranony marary Tompo, ary zao an'io zao, raha vavaka aminao zay ho an'ny marary rehetra, dia kasio ny aretin'ny marary any amin'ny hopitaly zany na any an-trano. Ary na izay tonga eto manana aretina na manana tsy fahasalamana, ikasika izany aretina izany ianao ka ho sitrany zay. Ny manana olana, ny manana problema samihafa eo amin'ny fiainana, ao ny manana olana amin'ny ankonana, ny vady, ny zanaka, ny raitapo, ny mpiara-mivavaka, angio amin'ny fanahinao masina izay Tompo, ka vao reny olana rehetra reny. Fa isehoany ny voninahitra ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny fianakaviana, ary eto amin'ny firenenay. Ianaran'i Jesosy, avy any Nazareta no ivavahana eto zany, rehefa nampianatra anay vavaka hoe, rainao izay ny an-danitra, mamasinina ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, tao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo anan'io izany nasazo anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay sy ny eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny olona ny tompo finoana avy amin'ny portery havana, dia samy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy fiangonana. Kundeya ritsangasika anona fanekepinoana nikeanina na ny fanekepinoana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray raitsotoa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray,
zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao. Mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika. Dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboany tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanam-paham-poto Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsanga tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ao ny an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanakavanana indray. Avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra, tsara ny velona sy maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Sika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaoana sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy izay niteny tamin'ny vavam-paminany. Isika mino fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerina izao tontolo izao. Isika manaky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsakana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Sao dia hanao ny hira ny atoko pirarela.
Iroso amin'ny sakramentany batisa isika izao a i 27 iraintsika ao anatin' zany a misy fandaminana mikasika ny rakim-pahasoavana riavana efa misy fanatazan-drakitra manokana eo anoloana eo a ny fianakaviana manotrona dia manotrona ety alohan'ny altara fiangonana raha teo moa fa manotrona izany batisa izany 27 voalohany a roso amin'izanytsika izao. Miavaka malala fifalinana no atsika ny mandray anreto avatsika reto a zay manavoany fanoloran-tenany ary manolotra ny zanany amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Ino iarany soratra masina zay anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena any fa efa narehetra ny an-dandra sy aty an-tany. Ho mandiany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran-draisany zanakary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo arindro zao momba anareo mandrakariva para-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao ary ahoriko ny fanekeko ho amiko soa aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho raha tao amin'ny konona mirananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famorana Kristy fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra ny finoana Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia tafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izany ary iray aman-dreny niteraka sy mpiantoka ny zaza misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ambarao amin'ny fomba mazava izany ao ren'ny fiangonana manontolo. Zanakay ho an'Andriamanitra izay tenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-painanay rehetra. Tenay ny antarany fiangonana amin'ny zanakay taizana rehetra araky ny filazantsy atao taminy mba hitombony amin'ny fahalalana izy ho fahasoavan-dehibe iray sy ny avy amin'Andriamanitra izao. Tsy ekenay an Jesosy Tompo mba azo mihery dava ny asan'ny satana rehetra na ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolalady izay. Tenay ny hampianatra azy ho antony izao fanaovam-batisa izao ary izahanay hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Herin'Andriamanitra no miankinanay anatanterahana izany. Amen. Ren'Andriamanitra ny fanekena nataonareo teo zany mahatoky azy fa hanampy anareo amin'izany andraikitra masina zany izy araka ny teniny hoe ampo anao ny fahasoavako maneriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana koa ry havana dia tompona andraikitra amin'izay rehetra raisitsika amin'ny alalan'ny sakramentany batisa aoka hitsangana isika izao mba ho vavolombelona izany fandraisana andraikitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa ho mitalao aminao zay raha eo manatrehanay aoka ny fanano masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa masina izao fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao ary ireto zaza tao batisa reto ane ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanano masina zay mitarika azy isan'andro hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no hivavahana eto zany. Amen.
Sandratra arivo anja liantsoa. Sandratra arivo anja liantsoa. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao anie ny Tompo. Amen. Sandratra arivo anja manoho. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao anie ny Tompo. Amen. Avakisika. Amin'ny fifaliana no isaorana ianao Andriamanitro, Andriamanitra rainay. Atanteraka izao ny fanindrin'reto ray aman-dren'ireto ny amin'ny hanaovam-batisana ny zanany. Miombonainao amin'i Jesosy Kristy izao ny zanany ka isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ka tanay fiangonana nitehirizanao ireto zaza reto eo ambany fahasoavanao, ka ampahareto amin'ny fivavahana aminao hatramin'ny farany izy. Ampio ny ray aman-dreny izay rehetra manana andraikitra amin'ny ahatanteraka ny fanekena efa nataony teo anatrehanao. Aromban'ny ny fahasoavanao ani ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza reto. Tombo fahendrena ary tombo fity amin'Andriamanitra sy ny olona ny zaza. Manao Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia zao ny teny fanomezan-tompo avy amin'ny Tompo ho an'ireto zaza reto. Aza matahotra ianao fa efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ary zao no afatry ny fiangonana ho anareo fianakaviana. Entiko atezahoan'ny Tompo ireto zaza ireto. Amen. Petraka ny fiangonana, ny rakim-pahasoavana dia atao eo amin'ny vata efa vonina eo. Feon-java-maneno no mamarana izao sakramentany batisa izao. Rehefa vita izao rakim-pahasoavana izao iroso amin'ny fotoana manokana ny lehilahy kristianina sika na ny SLK. SLK ny filazantsika azy ato amin'ny FJKM. Koa ho marika izany dia anao hira anankiray izy ireo alohan'ny andraisan'ny birao fitenenana sy arabana azy ireo. Ary dia mamaniro ny lehilahy kristianina ary entanintsika lehilahy rehetra hiditra ao anatin'ny lehilahy kristianina. Fa mamaniry izy mandritra ny hira mba hitsangana ny lehilahy rehetra, na dia tsy hainao aza le hira dia mba ara-mitsangana eo zany fa samy lehilahy e. Dia mahatsiaro tena fa lehilahy. Tsangana daholo miara-mihira sy mihaino-mihira ataon'ny SLK.
Izany andin-tsoratra masina nakana ny teny faneva ny sampana lehilahy kristianina eo amin'ny sahany FJKM izany no mbola entinay koa hiarabana tsika mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FJKM Salema Vaovao. Voalohany indrindra ry havana dia deraina ny tompo noho ny andro aneo. Faharoa manarakaraka izany dia isaorana ny biraon'ny fitandremana ary ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo ambara-tonga mpitondrana mina eo amin'ny sahany FJKM izany no mbola entinay koa hiarabana tsika mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FJKM Salema Vaovao. Voalohany indrindra ry havana dia deraina ny tompo noho ny andro aneo. Faharoa manarakaraka izany dia isaorana ny biraon'ny fitandremana ary ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo ambara-tonga mpitondrana misy nanokana ity andro anio ity mba hitondrana ambavaka sy ankaherezana ny sampana lehilahy kristianina. Marina ihany koa araka ny voalazan'ny ray aman-dreny mpitandrina teo fa iombonantsika rehetra eto amin'ny sahan'ny FJKM ity daty anio ity. Teny fohy mahakasika sy milaza ny sampana lehilahy kristianina. Araka izany ry havana, ny sampana lehilahy kristianina dia sampana velona eo amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara taorian'ny synôda lehibe izay natao tany Antsiranana tamin'ny taona 2027. Eto amintsika eto Salema Vaovao manokana dia nifoazina indray izany sampana izany tany amin'ny taona 1777 mifandrindra indrindra amin'ny fahatongavan'ny mpitandrina antsika teo aloha dia ny mpitandrina Razaferson Roberto. Inona moa ny foto-kevitra hijoroany ny sampana lehilahy kristianina? Ndehantsika tsy hivoana amin'ny tsipika fototra ny sampana lehilahy kristianina eo amin'ny sahan'ny FJKM. Voalaza ao amin'ny andininy fahaefatra amin'izany fitsipika fototra izany ny foto-kevitra ara-teolojika. Voalohany, mitaona sy mitarika ary mampirisika ny lehilahy mba hanankina ny fiainany sy ny ankohonany amin'Andriamanitra ka hatsiaro azy mandrakariva. Faharoa, ho modely alain-tahaka amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Fahatelo, mitory sy manambara ny tenin'Andriamanitra sy ny famonjen'i Kristy. Fahaefatra, mandray andraikitra eo amin'ny fanolokoloana sy fitaizana ary fanabeazana ny olona manontolo. Ny zava-kendrena tamin'ny nananganana ny sampana lehilahy kristianina voalaza ao amin'ny andininy 5 amin'izany fototra tsipika fototry ny sampana lehilahy kristianina izany dia hitory filazantsara amin'ny lehilahy rehetra mba hahatonga azy ho lehilahy kristianina mpitarika mahomby, handray andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo ka mba ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny ahalehibe ny fahafenon'i Kristy. Izavy no asaina ho mpikambana. Ao amin'ny andininy 7 amin'izany fitsipika fototra izany dia milaza manao hoe azo raisina ho mpikambana ao amin'ny sampana lehilahy kristianina ny lehilahy rehetra manaiky sy mankatoa ny fitsipika fototra. Amin'ny andininy 9 dia milaza fa tsy misy fehataona na ambony na ambany mamaritra ho mpikambana, ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny sampana. Amin'ity andro anio ity ry havana dia misy hafatra nampitondrain'ny sampana lehilahy kristianina fohibe izay azo fitinina amin'ny tanjona telo lehibe. Tanjona telo lehibe izay hitantsika any amin'ny fandaharam-potoana izay nozaraina amintsika any. Voalohany indrindra dia mitombo amin'ny fahatsarana, mitombo amin'ny fahamaroana ary fahatelo farany dia mirindra amin'ny fomba piasa. Tanjona telo lehibe izay enti miasa amin'ity taom-piasana vaovao 5:12 mifarana amin'ny 7:12 ity. Ireo tanjon'ireo dia fanohitra ahazoana mampandroso ny sampana sy ny fiangonana sady anehoantsika ny
finoantsika eo anivony mpiarabelona. Manarak'izany ry havana dia maro ny adidy sy andraikitra sahany ny sampana. Amin'ny fotoana tahaka izao moa dia fanao ihany ny mitanisa ny zava-bita, kanefa andeha iompana amin'ny vaky teny androantsika. I Samsona dia niasan'ny fanahin Jehova. Izany indrindra no iriny ny sampana lehilahy kristianina. Rehefa nadingana ny sakana, ilay liona mierina zany Samsona, navita zava-dehibe mampitolagaga satria liona no fatiny, zava-mahagaga zany, dia ny safidy ny angina izy, tsy ny teny. Ka an'io zay dia tsy tantara zava-bita hatramin'izay. Misy toetra tsara ihany koa azo tafina amin'ny Samsona etony. Samsona dia nahita mamy tamin'ny lay fatin'ny liona. Tsy nihinana rery Samsona raha mety hanao izany ny sampana angambana, fa ankehitriny kosa dia nitondra tantely tapabata izahay, tsy ilay tantely avy amin'ny fatin'ny liona koa fa izay ny fomba filaza malagasy azy, ho santatra fandraisana anjara amin'ny fanatotosana ny tsangam-bato, ho fankasitrana ny fiara-miasa amin'ny mpitandrina teo aloha. Manarak'izany ry havana dia ny sampana, ary izany indrindra no antom-pisiny ny alahady tahaka itony. Maro iaho ny adidy amanandraikitra sahan'ny mpikambana ao anatin'ny sampana. Tsy ho tany saiko lavabe eto izany, ary ny tanterahan'ny sampana eo anatrehan'ireo rafitra misy ao amin'ny fiarahamonina iainantsika dia eo amin'ny sehatry ny FJKM zany. Araka ny voalaza teo dia miara mandray anjara amin'ny tsangan'asa tanterahan'ny fiangonana izy eo anivon'ny fitandremana. Torak'izany koa ny ao anivon'ny synodam-paritany misy atsika dia fantatsika fa misy ny ivotoerana tanterahantsika eto amin'ny synodam-paritany eo Ambobao. Mandray anjara mavitrika amin'izany ny sampana lehilahy kristianina rehetra eo anivon'ny synodam-paritany, ary indrindra eo anivon'ny foibe ny sampana lehilahy kristianina foibe dia nanao tsangan'asa ivotoerana iray lehibe any 10 pointy any sampana lehilahy kristianina izy io. Taona vitsivitsy zay no efa nanomboka ny asa, dia mandray anjara mavitrika amin'izany koa ny sampana lehilahy kristianina eto Salema Vaovao. Izany indrindra no antom-pisiny ny alahady toy izany ho iaho, hitrotrotsika ambavaka ary ankairezana ireo rahalahintsika nadahintsika raintsika ireo atotosa izany asan'ny tompo izany. Ary famaranana fanentanana ao amin'ny Apokalipsy 7:12 misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: izay maresy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, tsy alao intsony izy. Ary soratako eo aminy ny anaran'ny Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Ry havana, manana anjara tsara ao anatin'izany ianao, ho aza misalasala amin'ny fanoloran-tena ho an'ny tompo Andriamanitsika. Ry lehilahy mahery, tsarovy izay namonjena any Kristy, izay namonjeny Jesosy Kristy anao teo amin'ny hazo fijaliana, ny nahafatesany sy ny tsanganany tamin'ny maty, ka nananganana anao ho zanaka andova ny fiainana mandrakizay. N'Andriamanitra rery ny voninahitra. Fanamariana manokana androany hariva amin'ny roso sasany ny sampana lehilahy kristianina toy ny fanao fitaom-pivoriana sy fitezam-panahy amin'ny roso sasany androany hariva. N'Andriamanitra rery ny voninahitra. Vavaka ho an'ny sampana lehilahy kristianitsika ry havana, vavaka sika. Vavaka aminao zay ho an'ireto rahalahinay zanakay reto, manomponao eto amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny sampana lehilahy kristianina. Vavaka izay mba ahery amin'ny teny sy ny asa izy ireo, ary ho tahaka anao Jesosy Kristy.
fahazavana eto amin'izao tontolo zao eo amin'ny fiangonana fiarahamonina. Vavaka izay ho an'ireo lehilahy rehetra ato amin'ny fiangonana mba ho mpiambana ao anatin'izany sampana lehilahy kristianina izany a hiara-mandroso amin'ny fitoriana filazantsara. Vavaka izay ho an'izao alahady zao a ao alahady anankiray tsy ho ny voninahitr'Andriamanitra indray eo amin'ny fiainanay ary mampiorina tsara ny finoana. Anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry avaka malala ao amin'ny tompo, faliana ao antsika ny nanomezan'ny tompo antsika izao alahady faharoa izao, ary nanomezan'ny tompo antsika ny sampana lehilahy kristianina. Betsaka ny fiangonana mbola tsy manana SLK, isika dia anisany fiangonana manana izany sampana lehilahy kristianina izany isika. Ary fifaliana ihany koa dia faly androany rehefa nahita ny amin'ny misy kely mba sondazy ihany moa zay ny atao reny a, rehefa nasaina antsangana ny lehilahy dia anisan'ny fiangonana maro lehilahy vavaka ato amin'ity fiangonana misy antsika ity. Ary hitako mitombo andreo manalina zany a, saotra an'Andriamanitra tsika n'io zany. Ary dia irina fatratra ny hoe iombona ao anatin'ny SLK izy ireo a, mba azahoana mandroso bebe kokoa hatrany a amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia miarabanareo sampana lehilahy kristianina izay biraon'ny fitandremana sy ny fiangonana manontolo a, nahatratra ity alahadinareo ity. Alahady izay ny marina koa dia an'Andriamanitra, idirana an'Andriamanitra, fa natokana kosa mba herezana nareo a, iaraha-mivavaka aminareo a, ary tombonareo amin'ny finoana tsara indrindra izay efa voarainareo a avy amin'Andriamanitra. Tsy manana hafatra ho anareo izay hafatra manokana, fa fisaorana an'Andriamanitra no mipololotra ao am-ponay a, misaotra an'Andriamanitra fa mijoro tsara ny lehilahy eto amin'ity fitandremana misy antsika ity a, ary mariky ny fahavelomana ny mahamaro anareo amin'izao alahady zao a, mariky ny fahavelomana ihany koa ny fanoloranareo a, izay fandraisana anjara amin'ny tsangam-bato, izay itsika ho vita tsara, ho vita haingana, ary ho vita arak'izay tena sitrapon'Andriamanitra mba hifaliany ny mpanompon'Andriamanitra ary hifalitsika mpanompon'Andriamanitra rehefa tanteraka soamatsara zany. Dia irina ihany koa nandraisanareo anjara amin'ireny asa samihafa ireny a, mbola misy ny W-n'ny fiangonana, mbola misy koa ezaka hafa izay iarahantsika manatanteraka eto anivon'ny fiangonana. Dia mahireza ianareo. Fa izao kosa no afatra ho anareo avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Timoty voalohany, toko fahaenina ary ny andininy faharakambin'ny folo sy ny manaraka. Maro ny zavatra mitranga araka lefa lazaiko to mitoroteny teo, misy manahirana amin'izao fotoana izao a, dia lahy betsaka ny maherisetra, misy ny tsy mivavaka, misy ny tsy miraharahan'Andriamanitra, mamono vady, manitsakitsaka ny ankohonana, manimba ny asany etsetretsetra. Dia hoy ny soratra masina aminareo lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana misy antsika amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianao kosa ry lehilahy n'Andriamanitra mantsiry izany zavatra izany, fa miezà mitady fahamarinana, toe-panaharaka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara eo mason'ny vavolombelona maro. Mila ho azavaina izay fa dia ampitaina aminareo zany a, dia mahireza hatrany hatrany. Izay biraon'ny fitandremana sy ny fiangonana dia lokaloka sy milaza aminareo eo anatrehan'ny tompo hoe miara-miasa aminareo zay a, anampy anareo zay a amin'ny zavatra rehetra, ary asehontsika fa na dia maro aza isika dia teny iray any eo amin'ny tompo. Andray tanana anareo zay a, ao mariky ny fandraisan-tanany fiangonana manontolo, mba angatahako hitsangana ny fiangonana, marika fa andray tanana azy ireo isika. Ary masobetraka tsika fiangonana riavana, tena ny hoe mahireza moa dia mamalitra zareo atao mbadibadika dia mahery aho tsara zany a, fa dia mahireza. Zao tsika ampaheriny namantsika sika fa nisy midona-paoriana maty iray tapoa, ary dia hiomana amin'izany tsika fiangonana araky ny fanao mahasoa eto amin'ny fiangonana misy antsika.
ivavaka isika ry havana malala manoloana ny fahoriana ny fahalasana ny ray tapo ary amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra anay manonona ny anaranao Jesosy Kristy izay efa nitsangana tamin'ny maty ary efa nandresy ny fahafatesana sy ny fiainantsika ao fampaherezana ireto ava malalana ireto. Tompo fandalovana no eto, fahiny ihany izay no eto, fany aminao no misy ny maritra mandrakizay. Petrao ampony reto manomponao reto izany finoana izany, ampio reno ny finoan'ny fiangonana mba tsy ho variana eto amin'izao tany izao fotsiny izay sy ny zava-tsoa ny tany. Fa rehefa nomenao izay zava-tsoa eto izay dia hiandrandra ihany koa ny lanitra. Saotranao no ny amin'ny mpanomponao izay donam-pahoriana, ny fahatserovana izy ireo anao ka hijoroany eto am-piangonana, eto am-tempolinao masina. Eto no ampaherezanao ny olonao, eto no hanomezanao azy fiadanana. Fa tanterao aminay mpanomponao izany, ny lalan'izao fifamangina izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy vavahana eto izany. Amen. Afaka malala reny falasanan'ny havana tapo. Ary dia mahatsiaro tokoa izay fiangonana, ny fiangonana manontolo, fa marina ny tenin'ny soratra masina fa raha misy anankiray marary, miara marary. Misy anankiray donam-pahoriana tahaka izao dia miara tsiaro izany fahoriana fiangonana manontolo. Ary izany no hijoroany entona, nehoana ny mahateny iray antsika ary anehoana ny finoana izay ombonantsika dia ny finoana ny Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Ka tsy tenin'olombelona ihany, tsy hevitr'olombelona izay toy ny lazainy ny malagasy hoe lehibe asesiky ny enatra na kely asesiky ny tahotra. Hevitr'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra miara-mifaly amin'izay mifaly ary miara-mitomany amin'izay mitomany, miombona fanantenana ao amin'ny Kristy ka mampitraka, dia mampitraka anareo zay, mampahery anareo zay, vavaka ho anareo zay ny tompo ampahery lalandava. Azonao domandry ny avantsika, isika koa mbola hanaraka any amin'ny fotoana ny anomezan'ny fahela velona, fa izay no domandry kosa dia fambi any amin'ny tompo izy. Mahereza ry havana ny tompo ho anareo mandrakariva, ary ho marika izany asa tanterahana izany dia misy izay mpihavanana avy amin'ny fiangonana atolotra ny fianakaviana. Mahereza tompoko. Misaotra an'Andriamanitra izay tompoko fitarihan'ny fanahy masina amin'izany fahoriana izany dia mijoro ianareo fiangonana. Ary tsy voa izao ihany fa efa nisy ny solotena nampahery ny fianakaviana. Saraka manaina amin'iray tapo tokoa nefa na izany aza mahatsiaro manana rahalahy, manana mpiray tapo ao amin'ny tompo amin'ny tondra mavezatra. Misaotra amin'ny fitondrana am-bavaka, misaotra amin'ny tenin'Andriamanitra, misaotra amin'ny fampaherezana, ary misaotra ihany koa amin'ny adidy izay tsaronareo fa tokony ho atao izany ny arambona izany. Andriamanitra manare-pahasoavana ho amintsika tsirairay avy, ho fiadanantsika. Misaotra indrindra. Izao dia iroso amin'ny fampianarana ataon'ny sekoly alahady isika. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary miaraba ny SLK ihany koa na tratrarana izao fotoana izao. Ampitombon'ny tompo mandrakariva aminareo ane ny heriny ahafahanareo hijoro vavolombelona ho an'ny ankohonanareo sy ny fianakavianareo. Raisitsika ny baibolitsika
izay akatsika fampianarana. Izany dia ao amin'ny Korintiana 2 toko faha 1:10 andininy faha 4:10. Korintiana 2 toko faha 1:10 andininy faha 4:10, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ady tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Ady tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Amen. Misy olona iray nivavaka nitokana nandritra ny ora maromaro indray alin'izay. Rehefa nihiratra ny masony dia nahitany Jesosy Kristy mitovy amin'ireny sary ireny izy. Nanao akanjo fotsy lava misy volombava ary hita eny amin'ny tanany koa ny olatry nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Dia hoy izy, ianao ve Tompo no mba miseho amiko izao izay olomeloko ity ve mba homenao voninahitra amin'ny fisehoanao eto anatrehako? Dia niteny ilay fisehoana ka nanao hoe, izaho ny Jesosy Kristy, Tompony Tompo, Andriamanitra, komando aleha eto anatrehako ary miankohofa amiko ianao. Tonga saina tampoka ilay olona, satria tsy mba fomba fitenin'ny Tompo mihitsy izany. Satana no mpampiankohoka olona handohalika eo anatrehany. Dia niteny tamin'ny feo mahery ilay olona nandidy sy nandroaka andevoly ho any amin'ny farimy rehetra hafa. Tampoka teo dia nihintsana ilay akanjo lava fotsy be ary lasa niova ho biby ngeza be, ary dia nanjavona tampoka vetivety. Dia hoy izy, raha inzay aho sendra nandohalika tsy tamin'ny mpiheverana teo dia lasa dala tanteraka. Ry havana, Satana koa dia mahay manova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Tsy fantatsika fa miseho mamirapiratra sy tsara izy, misarika atsika mba ho any aminy. Fa izao, inona nefa nahatonga ity olona ity mba tsy ho voafitana? Tsy inona izany fa ny soratra masina ihany. Jesosy Kristy dia mampisarika atsika azoto hamaky ny soratra masina, fa ny soratra masina no fefy hiaro atsika tsy oatra ny valany, ary ny soratra masina ihany koa no miaro atsika tsy ho voafitaka any Satana. Araka ny teniny ao amin'ny Kolosianina 3:9 tapany amana hoe, aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao anatinareo amin'ny fahendrena rehetra. Mila mitoetra ao anatintsika ny soratra masina. Rehefa mamaky isika dia sady miaina sy mivelona amin'izany ihany koa, fa tsy ho mpamaky fotsiny ihany. An'Andriamanitra irery ihany voninahitra hiara hivavakintsika. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampianarana indray izay nomena ho anay androany, mba ahafahanay Tompo hamaky ny teninao indray. Tsy hainay Jesosy ny anao izany, fa ny fanahinao masina anao ka hitoetra ty anatinay, mba hampazoto anay hamaky ny teninao, aizanay koa hiaina sy hivelona amin'izany. Amin'ny anaranao no angatanay ny vavakay. Amen. Iroso amin'ny filazana rara amin'ny fiangonana isika ry havana. Eny ary dia mbola manantitra ny fiarabahana ho antsika mpianakavin'ny finoana indray amin'izao alahady izao. Mba miangavy antsika mba haritra kely fotsiny vetivety sady mba mihaino tsara, satria dia fanazavana resaka fitsangatsanganana no somary lavalava kely. Tsy izay ihany moa nanao anazy, fa misy efa tompona andraikitra ho anao an'izay rehefa aveo. Dia aveo mbola misy tatitra izay ataon'ny AFF, dia izay mba hiangaviana antsika mba somary haritra kely androany, mba miharitra kely ankondra indray. Ia dia faly miarabanareo
tsika lehilahy sampana lehilahy kristianina amin'izao alahady hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina izao dia mampahery antsika rehetra isika lehilahy tsy ho azy ireo ihany fa isika lehilahy rehetra mba afanafoa amin'ny fanompoana an'ny tompo. Araka nefa fanao tsika dia rehefa aladin'ny sampana tahaka an'izao dia misy ny rakitra vata izay ho tanterahana eny ambaravarana rehefa mirava mba hoentin'izy ireo anatotosana ny adidy eny amin'ny fohibe. Raha riva no atao ilay fampisehoana eny Antsahamanitra izay ho tanterahany atokopira ampifitia izay karakarain'ny komitin'ny fitoerana dia mbola misy tapakila any aty amintsika aty mbola afaka mivarotra izay mbola te handray anjara amin'izany asa iombonana zany dia afaka mividy izany tapakila izany any amin'ny Silvia ihany any ilay tapakila any mba manatona azy sika ho amin'izay. Avy amin'ny sampana fifoazana dia maneho fisaorana lehibe tamin'ny sakafom-pifaliana izay notanterahana tamin'ny alakamisy teo tery amin'ny espace dera izay fanomanana ny 520 taona ny sampana fifoazana zany teny jobily folafotsy moa zany izay 520 taona izay zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny sampana izany. Dia misaotra antsika sampana eto amin'ny fiangonana ny ray anjara nampahery ary nitrotram-bavaka, misaotra ny fiangonana tsirairay ihany koa tamin'ny fandraisana anjara ihany koa satria dia nafinaritra ny fandraisana anjara ary dia engane mba ho tahaka an'izany avokoa ny fampandrosoantsika ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana sy ny fanohanantsika azy ireo. Dia manentana atsika satria ao anatin'izay fankalazana ny 520 taona izay araka ny fanambara teto amintsika dia misy ny mariazy sy ny batisa faobe izay ho tanterahana any amin'ny volana oktobra any. Dia efa afaka misoratra anarana isika ao amin'ny mpiasam-piangonana misy taratasy alainao dia rehefa fenotsika dia averina iny taratasy iny. Rehefa misy tsy atsika mameno azy dia aza fenona avelao fotsiny amin'izao fa aza antanina mpiasam-piangonana ahoana ity fa tsy fantany fa rehefa misy ny fiaonana any aoriana any dia izay vao azavaina amintsika le izy. Dia afaka misoratra anarana amin'izay zany tsika izay manana tokantrano nefa mbola tsy misoratra satria dia misy taratasy karakaraina amin'izy ireny dia kanefa ny sampana fifoazana avokoa no iantsoroka an'izay fikarakarana ny taratasy izay dia izay mba ilaina mba ho fantatra mialoha. Tahaka an'izany koa ny batisa dia efa vonina amin'izany avokoa izay taratasy izay. Ny taniketsa miditra ambirora ariva mba miroso aloha kely zany nareo taniketsa miditra ambirora ariva sampana vondrona fototra laika mijanona mivory rehefa mirava tahaka izany koa ny dorkasy fivorim-be mijanona ao aorian'ny Fanompoam-pivavahana. Mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa dia ao anatin'izay mpiasa amin'ny fahasalamana izay dia antsoina ireo katekomenina izay nirotsaka ao anatin'izany fikambanana izany. Vokovoko manga raha ariva fivoriana sy fitazapana amin'ny 3 ora. Ny fikambanana diakonina sy loholona fitazapana ihany koa raha ariva amin'ny 4 arak'izay efa filazana nalefa tamintsika tsirairay avy dia mahereza indrindra ary dia mahazo toa mba hiatrika andreny fitazapana ireny isika diakonina fa ilaitsika mampahery atsika ireny. Amin'ny lahady Pentekosta dia tsy misy aloha ny fianarana sekoly alahady satria hiditra amin'ny 7 ny fiangonana. Ny valopy efa nozaraina tamintsika dia mampahery atsika. Tahaka an'izany koa ny vokatra dia manentana atsika mba hanome vokatra araka ny fafanaontsika rehefa Pentekosta. Amin'ity izy ry havana tena tsorona amintsika hoe araka ny fanambarako tena mavesabesatra ny volan'ny fiangonana miala amin'ny fandehanantsika mitsangatsangana kanefa dia fitiavana avokoa nanaovantsika an'izany ho voninahitr'Andriamanitra satria dia atao mazava amintsika tsara satria raha nresaka izay zao maly karakara fiara izay tena atao aorianan'iny nisy trangan-javatra dia raha antsika nalala tamin'ireny loza tamin'ny niatra tamin'ny mpianatra maro reny dia sarotony be mihitsy zao ny mpitatitra amin'ny resaka fanaovana spesialina zany indrindra zany ny fikambanana mpitatitra.
resahana atao fotsiny zao maly hoe zareo zany rehefa mivoaka dia mandoa 100 000 francs autorisation, 125 000 francs ohatrany hoe assurance. Dia nefa ireo vola ireo tsisy miverina, zany hoe 225 000 francs zany vola efa amboniny izay ho frais ho alain'ilay mpitatitra. Tenenina amintsika mazava zany satria tsika mba misy fiara mba hoe afaka manome fiara tsisy an'izany, tsisy autorisation sy assurance izany, mba analefahana ny sarandalana. Satria rehefa nykôtikôtiana teo zao le izy frais an'olona ray tsy latsaky ny 12 500 francs. Zay zany no aloha ho amin'ny olona ray. Dia tiany mba hiangavianantsika apetraka amin'ny fahendrentsika. Raha ohatra re mba mananjanaka tsika ka mbola azotsika ampifony izy, azotsika ataotsika eo am'loana eo izy, dia aleo izy mba ampifotsika, mba miafy kely eo tsika fa tsy hoe angalako toerana ray izy. Fa rehefa maka toerana izy dia efa 12 500 francs zay fara fa keliny. Zay tena mba hiangaviana tena atao hoe mitalao amintsika. Raha le fiteny hoe tena milela-paladia amintsika mba tena hoentina amin'ny fahendrena zany zay zavatra izay, satria dia tena mavesatra le izy zay le teneniko anareo zay hoe 12 500 francs ny olona ray. Dia apetraka amin'ny fahendrentsika izay zavatra. Rehefa misoratra anaranao zany tsika manomboka ararivo tsika vao misoratra anaranao dia soratana mihitsy ny anarana, dia misy ticket alainareo ao dia iny ticket iny tehirizo tsara iny. Efa teneniko teto fa iny ticket iny no entina miditra amin'ny fiara, dia entina rehefa miverina koa savaina foana iny. Savaina foana iny fa misy manaroatra ndray mantsy hitantsika ihany fa misy le fitenenana hoe teny maro tsy ilozanota fa any Ambohidratrimo koa tsy ilozanadala. Dia rehefa mody sika ho tafatsofoka ao izy, dia ny anahirana ny adala no tafody aty fa isika endry any no tafajanona any, isika endry aty tafajanona any. Dia izay no mba hiangaviana amintsika, tehirizo tsara zay ticket izay rehefa azotsika fahazaririna fotsiny, fa izay no savaina eo ampidirana sy rehefa mody isika. Mbola isany moa anazava mikasika ny fandehan'ny fitsangatsanganana rehefa avy eo, fa izay ihany no anjarako amin'izay. Ny mahakasika ny W ny fiangonana dia ity efa mikarakara mafy mihitsy izahay satria dia efa ezahana rehefa izay mihitsy moa zany no efa ao an-tsaina hoe ho atao palissandre avokoa ny W ny fiangonana. Dia efa mijery olona izahay rehefa isaorana ny tompo moentina mbavaka zany olona izany, satria dia efa misy olona amatsy an'izay palissandre zay ho an'ny fiangonana. Dia hoentintsika mbavaka izy, dia hoentintsika mbavaka ihany koa ny fanatanterahana ny W ny fiangonana. Ny fiofanana amin'ny batisa pentekosta dia amin'ny sabotsy amin'ny 3 sasany hariva. Dia mbola mampatsiahy antsika ihany rehefa misy kahie famangina zay ao amin'ny mpiasam-piangonana ao, satria mbola maro ny tsy mahalala. Raha misy tsika teo vanginy ray aman-dreny mpitandrina hoe tsy salama na eny amin'ny hopitaly, dia manoratra ao amin'ilay kahie ao isika, dia izahay no mijery an'io kahie io, dia tonga izahay mamangy anareo. Manomboka raha hariva ny herinandro masina, herinandro ny fanahy masina amin'ny 4 sy fefany no fanombohan'izay. Dia manentana antsika mba ho tonga maro amin'izany herinandro fanahy masina zany. Ohatra tsy dia mazatra antsika loatra mantsy le hoe manomboka alahady le izy, nefa entanina isika amin'ny izany aza manao hoe efa tamin'ny maraina ve mivavaka dia mbola hivavaka koa andro any hariva. Fa raha mba ataon'Andriamanitra moa ianao hoe za ve fantay anao tamin'ny maraina dia mbola tahiako koa ianao andro any hariva, dia aleontsika mba miara-miombona rehefa tonga amin'izany herinandro fanahy masina izany. Noho ny faheritaona ny fanamasinana ny fanambadianay, manolotra vola 50 000 ariary, anaovana W 25 000 ariary, Tsangambato 25 000 ariary, mangataka vavaka. Misaotra an'Andriamanitra fa vita somatsara ny fanamasinana ny fanambadianay, ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Mbola ho arabaina rehefa avy eo io mpanambady io. Manolotra vola 90 000 ariary, ho andray aman-dreny mpitandrina 30 000 ariary, tany ketsa 30 000 ariary,
15 000 ariary Tsangambato, 15 000 ariary W. Mendrim-piterahana sy omem-boninahitra ianao ry Tompo Jesoa. Raha izaho sy ny ankona kosa dia anompo an Jehova izahay. Manolotra vola 150 000 ariary, mpitandrina 30 000 ariary, mpitandrina mizatra raha 20 000 ariary, W 100 000 ariary. Tahaka an'izao zany fandaminana ao aorian'izao fitenenako zao dia isanao fanetanana manaraka eo amin'izay fitsangatsangana zay ihany dia ao aorianan'izay ny AFF manao tatitra dia ao aorianan'izay fiarabana mpanambady ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia mbola manantitra ny fiarabana efa natao teo aloha ary miaraba manokana ihany koa ny sampana lehilahy kristianina ho aminareo tokoa ny fanan'Andriamanitra dia ho lehilahy mahery ianareo. Ary dia araka ny voalaza teo ny fanazavana ny fitsangatsanganana amin'ny herin'ny rapitso no anjara fitenenako solotena ny firaisan'ny sampana. Manomboka rahariva amin'ny soratra anarana dia eto no hazavaina tsara. Misy kazikazy be da be le fisoratana anarana fa aza mikiropaka mihitsy manoratra ao sao dia mandiso zavatra dia hifanometsiny sika. Soratana hatramin'ny ankizy dia soraty hatramin'ilay hoe zao menu commandinay ho azavaiko eo le sakafo. Misy sakafo karazany 4 dia ao amin'ilay fiara iombonana na ao amin'ilay fiara manokana. Fa sakafo isan'olona mihitsy no asitsy croix. Isaky ny olona mihitsy rehefa misakafo izy. Zay no mariana kely amin'iny. Tsy ohatra ny isan'andro. Tsy ohatra ny isan'andro fa mila misy atsipriany kely ao. Dia ny sakafo vary sy laoka no azavaiko. Karazany 4. Ny diakona sy ny lehilahy kristianina no miandraikitra azy. Ny henan-kisosianana anandrano avy any Analavory. Sao dia mieritreritra ianao hoe anandranoniza. Avy any Analavory io. Azo antoka ny fahadiovany 3 ariary. Ny trondron-dranomasina io. Tsy ohatra ny fahandro isan'andro 3 ariary. Ondry 3 ariary. Ary gisa isan'Ambatondrazaka 4 ariary. Zay ny sakafo. Fa raha vary fotsiny ozy izy, misy ny sasany vary fotsiny 500 ariary. Dia manao zay mety mihitsy ny fiangonana fa dia asakasaka ao aloha. Raha mbola izy 4 ihany ianao aty an-tanàna efa natao zay eo amin'ny hozakany tsirairay eo. Zay ny vary sy laoka. Zay ny vary sy laoka. Misy trano sale lava be zay any dekona dia ampy sakafo hoanantsika tsara zay. Fa mitondra vilia sotro, mitondra fitaovam-pihinanana fa tsy miantoka ny very zahay. Ny faharoa ny tsakitsaky ataon'ny sampana sy fikambanana dia ho tonongola izy fa tsy ho tonongola le sampana. Ho tonongola ny zavatra miandry atsika any mba hiomanantsika. Misy brochety any, misy grillade any, misy sambosa sinem any, katsaka sonjo coco hony any, dia misy kafe sy mofo. Dia misy lasopy sy composé ho an'ny ankizy, misy godrogodro, dia misy sandwich ihany koa, dia misy yaourt sy gâteau, misy ovy frity, dia misy pao, misy pizza, dia misy jus. Misy jus any, dia misy desera ihany koa. Hatramin'ny desera zany efa ho hitanao any ny voankazo. Zay ny amin'iny. Dia ny kilalao iomanantsika ihany koa, sady milalao mihinan-kanina. Ny torakakapoka, misy azakazaka ao anaty gony ihany koa, dia misy jony tavoangy. Fa le jony tena izy hidinay ny rano. Fa tsy makany an'le rano ianao, fa jony tavoangy no atao. Dia misy pétanque any, misy basket sy fanorona hony any, misy quiz public hony any, misy échec hony any, dia misy karaoké hony any, misy zombo any, dia misy 3D. Fa amin'ny 3D hony misy any.
efa efitra atokanao amin'izany sao de ozy nareo ina koa ny trois de plénière zany de ny fanamariana rehefa misoratra anarantsika tsy midika hoe zay misoratra voalohany mahazo sakafo voalohany fa ny fanamariana tompoko a nizingizininy dekona mihitsy omaly fa zay tonga aloha ny servena meloa vo tonga eny ianao de efa misokatra ny tsenan'ny Salema ianao no andrasana fa ray commande vary sy laoka ianao a ray commande vary sy laoka ianao zay tonga aloha ny servena satria voafetra ihany a sakafo omanina voafetra ihany a ny sakafo omanina so de ifanometsiny hoe zay fa nisoratra tany any Salema voalohany indrindra aiza ny sakafonay fa ianao mieritrehitra amin'ny 12 vaka vary sy laoka de vary tamin'ny 12 sasany tapitra de miala tsiny indrindra so de ifanometsiny hoe le Salema vaovao mikarakara zavatra kay tsy masaka tsara io fa ianao no andrasana masaka tsara io de nataontsika voninahitr'Andriamanitra satria ny tsangam-bato no eritreretintsika amin'izany tsangam-bato ny tanjontsika amin'izany a de mba maniraka anao amadibadika baiboly ihany sady ho eritreretinao ihany any amin'ny epistily ihany de misy an'ity tenin'Andriamanitra ty hoe zay mahalala anao soa nefa tsy manao eloko ao azy zany man'Andriamanitra amin'ny voninahitra de efa misaotra antsika sahady a amin'ny fandraisana andraikitra sotra tompo dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva ary miaraba manokana ny sampana lehilahy kristianina na tratra ny alahadiny tondranam-bavaka azy ireo dia ho lehilahy mahery tokoa ane tsy ny lehilahy kristianina ihany fa ny lehilahy rehetra eto Salema vaovao mba ho lehilahy matahotra an'Andriamanitra lehilahy mahery hitaona ny ankohonany ho an'i Jesosy toy izao ny tatitra tafika masina nataon'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ny 20 marsa hatramin'ny 3 avril tany amin'ny FJKM Masoabe Fianaratsoa niainga izahay ny Paska hariva tamin'ny 10 ora ary tonga tany Fianaratsoa tamin'ny 4 maraina niainga teo indray izahay tamin'ny 7 maraina tonga tany amin'ny FJKM Masoabe Philadelphia ny tamin'ny 7 ora sasany maraina 17 kilometatra miala eo Fianaratsoa lalatany ny elanelan'ny Masoabe sy Fianaratsoa 20 menada mianaka no nanatanteraka ny asa fitoriana tany Masoabe ka ny 20 mpiandry ary ny 20 tampana vokivoko manga sy rantsana fanantenana efa 47 taona ny fiangonana 47 taona ny fiangonana Masoabe Philadelphia fa tsy misy fiovana firy fa sady kely ny fiangonana no maloto ary ny sampana mpanazava stily na de efa zany 47 taona izany ary mbola tsy misy ao amin'ny fiangonana fitetezana tokantrano sy fitoriana kalamanjana no nanatanterahana ny asa fitoriana tany amin'ny faritra Masoabe ka ny talata tolakandro izay teo amin'ny commune no nanao fitoriana kalamanjana ny alarobia tany amin'ny tsena ny alakamisy tany amin'ny Marovitsika izay 4 kilometatra miala eo Masoabe ary ny zoma teo amin'ny stationnement faritra 9 no nanaovana izany asa fitoriana filazantsara izany ka tokantrano 320 no voatsidika olona 220 no naharezany filazantsara izany ny fivarotana toka gasy sy ny fivarotana paraky gasy no fiainan'ny olona ao Masoabe eny fa hatramin'ny birao-piangonana ary dia manao grossiste amin'izany fivarota toka izany
tokantrano maso ny akamaroan'ny fiaina tokantranony olona any Masoabe. Tamin'ireo tokantrano 320 voatsidika, tokantrano 310 fotsiny no mba vita mariazy. Ny sasany ary moa tsy misoratra ara-panjakana akory, ka maro ny vehivavy. Maro ny vehivavy mitondra fahoriana satria ilaozan'ny lehilahy, ilaozan'ny vadiny izy. Tsy lahara-pahamehana ho an'ny olona koa ny fividianana baiboly sy ny fihirana. Manoloana izany ry havana, manoloana izany tatitra fo izany. Tsy mora tokoa, tsy mora ny asa, ny andry, ny AFF tany Masoabe. Tsy mora ny mamboly finoana tamin'ireo vahoaka tao Masoabe. Fa raha nambara ny filazantsara, ny toriana ny filazantsara, dia misy ny nandray, fa misy ny mbola miziriziry, tsy te halala sy nandray an Jesosy. Ny zavatra tena nisongadina tamin'izao asa fitoriana filazantsara no tanterana tany Masoabe izao dia nisy lehilahy iray. Nisy lehilahy iray 30 taona. Tratra ny ozin-drazana ny filazandry zareo azy. Fa tapitra ringana ny fianakaviany. Ny rainy nefa ny katekista, ny anabaviny mpitoroteny, ny rahalahiny, ny zanadralahiny vao maty tamin'ny heritaona, menada, maty daholo. Malemy, olona matanjaka ohatra antsika izao, fa malemy ho azy eo dia mitarika amin'ny fahafatesana. Dia lehilahy ray io 30 taona io sisa, izay anabaviny mitaiza azy eo, mikarakara azy eo. Lery zareo zany efa mivavaka, tsy nanompo sampy izy, fa tena hoe mivavaka. Malemy eo am-pandriana, nanana bekia izany lehilahy zany, fa mbola nisy naka indray ilay bekiany dia tsy afaka nitsangana teo am-pandriana intsony. Fa rehefa nandalo ny mpitory filazantsara, niesana izy dia nisaorana n'Andriamanitra. Ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy taminy ry havana, na dia nalemy teo am-pandriana tsy afaka nitsangana ary rehefa tonga ny alakamisy, satria nanomboka niesana izy ny talata, larobia alakamisy naseho an Jesosy ny voninahiny. Fa afaka nikisakisaka izy dia nandohalika, navita nandohalika ny vavaka. Zava-dehibe loatra izany. Naseho an'Andriamanitra tamin'izany mpanompony izany, ary angatahana amintsika rehetra mba hitondram-bavaka izany mpanompon'Andriamanitra izany. Izy sy ny anabaviny rehetra sisa, ny ankohona, ny fianakaviana manontolo efa maty daholo. Misy anankiray koa, io indray mbola zaza, na dia zaza ary dia mbola nalemy indray koa, mitovy ihany ny fisehoan'ny aretindry zareo. Malemy, tsy afaka mitsangana intsony. Dia ny zanatra vavin'io zaza io ihany koa mbola malemy tahaka azy. Dia rehefa ao anatin'izany aretina izany dia mirona any amin'ny fanompo-tsampy ny ray aman-dreny, mihazakazaka mitady fanasitranana. Kanefa resy lahatra ihany taty aoriana fa tsy mahasitrana ny fanompo-tsampy. Dia talohany nahatongavany AFF tany dia efa nariny ny ody izay nitsaboana an'ilay zaza. Nariny ny ody izay nitsaboana an'ilay zaza. Ary rehefa nandalo koa ny mpitory filazantsara, dia efa mivoady tamin'Andriamanitra izy fa tsy hitsaboana any am-pimasotsony ny zanany fa ho an'i Jesosy. Napetraka tamin'ny mpitandrina sy ny mpiandro moa any atoerana ny fanohizana ny asa ho an'ireo marary ireo. Fa tena mafy, mijaly, marary ny olona any Masoabe sy ny manodidina. Ny zoma dia nanao randonnée ny rantsana fanantenana sy ny sampana vokofomanga. Ny zara ny tenin'Andriamanitra ary ny zavatra nahafinaritra. Dia nisy fahasahiana tokoa tamin'izany sampana vokofomanga sy ny rantsana fanantenana izany, fa samy tsofoka any anaty bara.
nizara ny tenin'Andriamanitra nanambara tamin'ireo mpivarotra fa ratsy ny zava-mahadomelina. Ny zoma hariva moa zoma alina dia nisy ny alim-bavaka lehibe no tanterahan'ny AFF miaraka tamin'ny vokivoko manga. Maro ny fitoriana no zaraina tao anatin'izany alim-bavaka izany. Nisy ny film izay tantaran'i Jesosy, nisy ny fampianarana maro samihafa tao ny vavaka sy ny fandinihan-tena, tao koa ny fizarana baiboly sy ny firana, fizarana fitafiana izay noentin'ny AFF ary ny maro samihafa. Ny sabotsy hariva moa dia seho atsehatra nataon'ny rantsana fanantenana sy ny sampana vokivoko manga koa ho fitaomana ny olona, fitaomana olona ho an'i Jesosy. Ary ny alahady 3 avril no faranana tamin'ny Fanompoam-pivavahana lehibe narahana asa sy fampaherezana ny tafika masina. Ny fitoriana filazantsara nataon'ny AFF tany Masoabe sy ny manodidina no tapitra tamin'ny 3 avril iny. Fa ny fitoriana filazantsara ry havana tsy maintsy toriana foana ny filazantsara raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy. Mbola angatahana antsika rehetra koa mba sahitory filazantsara na eo anivon'ny ankohonantsika, na eo anivon'ny fianakaviantsika, na eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Torino filazantsara, azazomina ho anao irery ilay filazantsara. Fa misy olona tiany Jesosy mbola hovonjena, miandry anao, miandry antsika rehetra. Koa tiainay ny tsy hisaotra an'Andriamanitra manoloana izany asa lehibe izay vita tamin'ny 3 avril 2024. Misaotra antsika mpiatafika koa nanaiky ho fitaovana, nanaiky ho fantsona napita ny avatry ny filazantsara tany amin'ny faritry Masoabe sy ny manodidina. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina, misaotra ny birao-piangonana, misaotra antsika fiangonana manontolo naniraka ny AFF. Izay hiraka ihany fa isika fiangonana manontolo no nitory filazantsara tany amin'ny FJKM Masoabe, Filadelfia sy ny manodidina. Misaotra ny ankohonan'ny mpiantafika koa nanaiky ho irery nandritra ny herinandro nafahan'ny mpitory filazantsara nanao ny asa. Ary farany misaotra antsika rehetra nanoana izany asa masina, nanoana ny asa masina izay nitanterahan'ny AFF izany. Tao ny nanoana vary, nanome ny rano, indrindra ny famerenana valopy, ny fanafody sy ny maro samihafa. Andriamanitra manakare-pahasoavana ampitombo ny fitahiana ho anareo ary hanonitra ny laninareo rehetra fanohanana ny AFF tamin'izany asa masina no tanterahana izany. Fa ho Jesosy aminao. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadiny soa nataonao dia mampahery antsika mandrakariva ary atsiaro am-bavaka ny vohitra sy tanàna Masoabe fa mila vavaka avy amintsika izany mba tsy ho very maina ny tenina fafy fa hitombo any am-pon'ny olona izay no mahafazana izany teny izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Eny ary dia misaotra isika ary dia misaotra ny sapanasa fitoriana filazantsara tamin'izay tafika masina nataony izay. Tsara ho fantatsika ihany fa io toerana any Masoabe io ny fiangonana any dia le pasteur zatra raha teto pasteur Baby, izay no pasteur
any amin'io FJKM masoa be io, fa irosika amin'ny fiarabana reto mpanambady vao ireto satria dia masoa be ao anazy mivady koa ny arabaina rehefa vita ny fanamasinam-panambadiana tahaka an'izao. Miangavy anareo mba hiakatra ty zay andria miatandrianina mami Jiany sy Ramatoa Vololonapanga Michel. Fanamasinam-panambadiana izay nitanterahana teto amin'ny fiangonantsika tamin'ny sabotsy 13 aprily lasa teo. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao izay noho ny amin'ireto mpanomponao ireto, izay nahavita ny fanamasinana ny fanambadiany teto amin'ny tempolinao masina. Mankasitraka noho ny fanampianao tamin'ny fikarakarana rehetra, ka nahatotozy izany hatsakany sy andavany. Ankehitriny Tompo dia fifaliana ho an'ny fiangonana no miara-miompim-pifaliana amin'izy ireo noho izany. Ny angatanay aminao dia nitehirizanao azy ireo eo ambany fahasoavanao, ianao Tompo izay efa nanolorany ny fiainany, nanankinana izany tokantrano izany, no mbola angatanay toetra feno amin'ny tokantrano izy ireo, omeo azy ireo ny fifankatiavana maharitra. Aoka ilay fitiavanao Jesosy Kristy no ampitoeranao amin'izy ireo mandrakariva. Ny fiadananao Jesosy no angatanay ho amin'izy ireo mandrakariva, ka natojo zavatsarotra izy ireo, natojo fifaliana, dia ianao hatrano mitokiny sy andavany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nanorina fanambadiana angatanay izany vavaka izany. Amin'izao nahavitany fanamasinana ny fanambadianareo izao ry zafady, dia misaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra eo anatrehan'izany, ary indray tokoa ny fiangonana faly ary miaraba anareo anoho ny fahavitany izany. Jesosy Kristy no nanorana fanambadiana. Teo anatrehany no nanatanterahanareo ireo fanekena izay nataonareo tao anaty fanamasinana fanambadiana. Dia ny tenay dia hoe mahorena tokantrano, Andriamanitra ny ampitoetra ny fitiavany ao amin'ny tokantranonareo ary amianareo izay rehetra irinareo sy angatahanareo. Dia ombanareo hatrany Tompo ary ny fiadanany ho ao aminareo mandrakariva. Manaraka izany, araka ny fanao fiangonana dia manolotra baiboly ho anareo. Ny fanarian'ny fiangonana dia ny amakinareo izany tenin'Andriamanitra izany, satria ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ihany no ahitantsika fiainana amaha-kristianina antsika. Dia manolotra izany amin'ny anaran'ny Tompo ary miaraba anareo tena fiangonana izany. Dia ao anatin'ny rakom-pahasoavana no hira ny atoko-pihira taniketsa.
Andeha hivavaka isika ho an'ireo nanolotra arak-pisaorana. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, endre ny fitiavanao anay, izay tsy takatry ny sainay, nomenao anay ny zavatra rehetra, dia izay tsy tsapanay, dia ao koa ireo zavatra tsapanay, nefa toa kely aminay, toa tsy zava-dehibe aminay, nefa tena tsy voavidinay vola aman-karena izany. Mankasitraka Tompo, noho ny hery sy ny tanjaka fahasalamana nomenao anay tsirairay avy. Misaotra anao noho ny amin'ireo mpanomponao, izay nandray fahasoavana teo anatrehanao. Misaotra satria tsy fohy fa mahavontsy ny tananao, ary izay mpanomponao dia tsy diso anjara amin'izany fahasoavanao izany, fa omenao anay mamaimboana tokoa ny zavatra rehetra araka ny teninao. Tao Tompo ireo mpanomponao izay nahatratra ny faheritaonany ny fanambadiany. Tao koa ireo nahavita ny fanamasinana ny fanambadiany. Tao ireo nandray fahasoavana sy fitahiana teo anatrehanao ka mahatsiaro, ary tsy mety raha tsy misaotra anao. Misaotra Tompo noho izany rehetra izany. Ny angatahana aminao Tompo dia nitehirizanao azy iray mandrakariva eo ambany fahasoavanao. Ianao no ampijoro azy hatrany amin'ny finoana sy ny fanantenana, ary aoka izy mba haharitra mandrakariva amin'ny fanomponanao, hitondra ny fiainana eo am-pelatananao mandrakariva, satria raha misaraka aminao izay dia tsy mahefa na inona na inona. Fa mivavaka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao, ho an'ny kristianina rehetra eto amin'izao fiangonana izao. Ianao Jesoa no androtsaka amin'ny fahasoavanao sy ny fitahianao, izay ampy mizara ho anay tsirairay avy. Dia jereo manokana ny mpanomponao izay tojo olana, tojo aretina, izay hiara mifangiry foriana. Tompo ho any amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, dia kinona feno am-pelatananao Tompo ny fiainanay manontolo, ny hoavinay, ary ny angatanay aminao dia aok'izay ajoro hatrany ho tena mpanomponao tokoa. Ary tsy izao fiainana izao ihany Tompo no aoka hanantenanay anao, fa ny fiainana rahatr' izay koa dia ny fiainana mandrakizay ao aminao, satria mahantra indrindra izahay raha ny fiainana ankehitriny ihany no hanantenanay anao. Dia mino izay fa izay tsy voatoy ny vavanay aza dia omena ho anay izany, satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, ary Tompo ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no entina maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Sao dia andehana avy amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika, tsaroa fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.